Ahoana marina e! Ahoana marina, mbola ho avelantsika ao Viraviraina toy izao ve I Madagasikara? Mikorontana ambony ambany ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Tsy ny mpanohitra irery intsony ankehitriny no mitsikera sy mahita ny zavatra tsy mety, ka masama mamaky batsilana ny tsy mety rehetra eto amin'ny firenena. Profo iray mivaingana io nataony filohan'ny antoko avy, izay akaiky ny fitondrana io. Izy izay naneo ihany koa fa matoa ny olona miteny dia be loatra ny oeraoera, tsy araky ny zavatra tokony ho izy no miseho. Mba anaiko diso amin'izay ve sa hiainga amin'ny valiteny boraingina sy ny fanandratantena mandavan-taona? Io fihetsiky ny antoko avy io izay isan'ny malasasaina tanteraka. Iarahantsika mahafantatra mantsy fa isan'ny mpanolontsaina malaza an'izao fitondran'izao ny tenany. Hoy mantsy Tabera Kristian hoe zany fitondram-panjakana ao zany fandraisana ndraikitra de lasa mikorosofahana ny anaty kady ny firenena hoy izy tany ambositra zany. Fa za koa ne masaha miteny koa zany fa ny fisian'ny olobe ohatran'ny regny nandritry ny régime teto Madagasikara de misavoritaka ny fitondrana raha-pirenena. Izy koa zany tokony ao anatin'ny réconciliation nationale koa zany le ray aman-drentsika igny ho kabaroigny nandegny 2009 igny tena loza igny. Olona tsotra civil avaty be ny tanàna manoratra any amin'ny HCC ozy ny président ny amiral Dider Ratsiraka ekenareo va de nanaiky le HCC teo le coup d'état nazy tamy 17 avril tamy 17 mars azonao zay zavatra zay zany be da be aiza le ray aman-dreny ane efa filohan'ny HCC raha sy diso ao nandalovany daholo ny ambara tonga pahefana na premier ministre de mbola mikimaky ihany koa efa filohan'ny république parentale mikimaky ihany koa zany azoko resany eto tomboky tapany mandoa era ny président zafy tao amin'ny assemblée nationale hitasika igny izy premier ministre izy niketriketrika ny tao chef rongony tonga de empêcher le président. Inona no tena tanjony amin'ny fihetsika io? Fanontaniana mipetraka izany ary mila valiny avokoa. Raha mahakasika ny jirama manokana dia iarahantsika mahita ny zava-misy eo amin'ity sehatra ity ankehitriny. Isan'ny fototra lehibe ho an'ny fampandrosoana amina firenena iray izany. Hoy mantsy ny filoha Marika Ravalomanana nandritra ny fampelezan-kevitra tao amin'ny fahitalavim-panjakana ny 20 ny volana Desambra 2024 hoe tsy hoe fananganana industrie fotsiny tena mamaika ahy fa nydedavana le vahaolana amin'ity électricité ty ty resaka jirama ty azy amin'ny resaka industrie zany nareo raha tsy mbola hitatsika aloha vahaolana no électricité io zay ihany tena mahalala aho marary ny vahoaka amin'izao fotoan'izao satria raha voany eto amintsika ny lafo indrindra ary eto amintsika mampifilafila indrindra eo mpanaovana zavatra anao na ampanodonana usine ny tapakatapaka le électricité tsy mety zany talohan'ny 7 tsisy an'izany délestage zany tsy zany ny olona voafehy tsara mihitsy azy jirama fa ta théorina lasa dolan'izao le délestage coupe miala tsiny fotsiny ianao ve ministre n'industrie ministre ny jirama zao de milaza hoe ka tsy ampy gazoala de zay tsy afaka aminao zany nisy générateur be da be napetraka ao Mandriseza ny pièce de rechange nanaovana azy tao arinany ny fanombanam-panjakana iny tsisy entretien intsony hoa de gaga avy de rary ve zao ataonareo zao le rehetra ary mihinandrena ataony eny andekaleka tokony votaina ny eny andekaleka amboarina ka tsisy vola ozy ty hiteny aminareo azy zany hoe raha iresaka zany industrie zany tsika fixetsika aloha nyresaka électricité fa raha tsisy ny électricité tsisy mpandraraha mpanodina sakafo ho avy eto mpanodina mpanao usine ho avy eto de zay zany anankiray aloha iny zany alohany nananganana l'industrie tsy maintsy asorentsika ary ahoana anaovana azy tsy maintsy ataotsika zay ampiasaina le technologie moderne mampifangaro na mikombine le masoandro sy ny rivotra ary ny énergie azo avy amin'ny termique avy amin'ny gazoil reo na combine tsika efa misy étude akaiky de akaiky ho vita ao de zao koa hoezahantsika isaka reny faritra ireny na ireny commune reny hoe aiza misy chute d'eau azo anaovana an'le ana électricité fa ny électricité aloha tena maiky amiko. Izay no fanazavany filoha Marika Ravalomanana tamin'ny fotoana io. Atrano no efa tazana ny fahaizana mitarika sy ny traikefa ananany amina fitantanana firenena. Tsy maintsy misy fototra iaingana ary tetika matipaika
vao ahafahana mampandroso ny firenena. Hatrany ihany koa no efa tazana fa fitondrana efa ty mampanantena ny fitondrany rajoelona. Hoy mantsy izy raha niresaka momba io hoe ny zavatra ho atao dia izao: ametraka industrie na usine isaky ny rivompartany rehetra, hipaky zany a aridina makany amin'ny région. dia mipetraka ny fanontaniana hoe aiza ireo fampanantenana ireo ankehitriny? Aiza ho aiza ny orinasa jirama ankehitriny? Ny orinasa mpamaty solika aza mitaky ny trosany amin'ny fanjakana ankehitriny. Dia mbola sa manidritrika ihany ny fanjakana fa tsy tomponantoka. Hoy ny Prime Ministre hoe ohatra ka misy facture ny jirama zay lazaina hoe fa solika no voakasika an'ireo facture ireo, na hoe électricité no vidiny jirama, ankoho vidiny jirama mikasika an'ireo, dia tsy maintsy jerena amina tsipriny ireo, tsy maintsy jerena amina tsipriny ireo. Ary mila fandraisana andraikitra eo nivony jirama zany, satria misy tompon'andraikitra nivony jirama, natao hitantana ny jirama, hitantana amin'ny fahombiazana ny jirama. Ka raha ohatra ka ao anatin'izany rehetratra zany a misy orinasa zay miteny hoe fa tsy maintsy aloha daholo ny ireo vola rehetrarehetra ireo a, kanefa misy tsy ampy ny proof amin'ny tena fisian'ireo facture ireo a, dia tsy afaka manaiky an'zafitra mpanjakana. izany ve no vahaolana? Mba tenina tompon'andraikitra ve izany? Raha io zava-misy io dia tsy misy raharay ny mpitondra mihitsy ny fahoriana ny vahoaka malagasy amin'ity orinasa-mpanjakana ity. Averina ihany fa orinasa-mpanjakana ny jirama, ary ny vahoaka malagasy no mizaka ny voka-dratsy ateraky ny ambopo sy ny tsy fahaizany ireto mpitondra ireto. Iarahan rehetra mahita ny olany fahatapahan-jiro lavariny ity. Betsaka no menimenina momba izany, indrindra fa any anatin'ny tambajotra serasera. Amany olany vahoaka amin'ny fahatapahan-jiro io ve? Ny valiteny io Prime Ministre io. Mila fahaiza mitarika sy drafitra matipaika ny fiainam-bahoaka, fa tsy didrangilo sy mokondoha be fotsiny tahaka izany. Raha ny fantatra mantsy dia nanapa-kevitra ny anajana ny famatsiana solika ny jirama ny orinasa jovena, ka nangataka ny andoavana ny trosany valivolana. Vidina solika fandrehitra sy ofana milina ireo tsy voaefa ny fanjakana ireo, ka takiny ity orinasa jovena ity. Tsy valiboraingina toy izany no takina aminareo Andriamatoa Prime Ministre, fa ny vely rano izay nampanantenay ny filoham-pirenena izay irarahana ho miasa io, ka nodradradradraina nandritry ny fampelezan-kevitra. Efa tany anatin'ny fampelezan-kevitra izany hoe mbola kandida iany rajoelona no efa nahafantatra fa sahirana ny jirama, ary ny fanonganam-panjakana izay nataony no nahatonga ny olana miseho ankehitriny io. Hoy mantsy izy tamin'izany hoe zany ny ataoko dia ametraka usine industrie eto Madagasikara manokatra ny panneau solaire. Za moa tamin'ireny tamin'ny andro teteza mihita na vita mihitsy. Nisy fotoana ny compagnie ireo teto tsy nanaiky mihitsy ary no ilivre solika tamin'ireny station d'essence reny, fa nanao réquisition za zany dia zao volany foan'ny république ny zavatra asa ho ataoko voalohany indrindra dia miresaka amin'ireo mpanjifa solika ireo, fa za koa efa négocier tamina firenena maromaro zay vonina ny amaty solika atsika mba hampihena ny vidin'ny solika ho tsy faina amin'ny vahoaka malagasy. Izay ilay fampanantenana izay natao tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny mivarotra maketeraky Madagasikara mbola andresena lahatra vahoaka sisy iany rajoelona, dia manao valiboraingina ireo mpitondra rehefa tratram-body omby amin'ny famitam-bahoaka sy ny fampanantenana izay natao tsy tanteraka. Ninonino nambarany mpitondra dia mpivarotra sakabelo amin'ny vahoaka malagasy izao fitondrana izao. Hatramin'ny oviana vao ifarana ny fanehoana makety lava io, fa tena iroso amin'ny fanombohan'ny asa amin'izay izao fitondrana izao. Asa tsy vita tao anatin'ny telo taona latsaka kely ny itondrana izay, tsy ho vita intsony, ary sarotra ny anantenana izany.
efa mironany amin'ny fampelezan-kevitra izy izao dia itoy hatrany io fivarotana makety amin'ny vahoaka malagasy io. Inony indray re izao no ambarany amin'ny vahoaka malagasy momba ny fampotehany jirama io amin'ny fampelezan-kevitra manarake. Aiza izao ilay online nolazaina fa atomboka volana vitsy taorinina lany azy dia mbola inony zavatra ambarany ihany ve ny vahoaka? Misy volana natokana foana ny jirama ao anatin'ny tedi-bolam-panjakana, saingy de fahatapahan-jiro sy faktura midangana ary fampotehana fitaovana maro no valobabena azo ny vahoaka malagasy. Dia hoy ny ministra tompon'andraikitra raha nitondra fanazavana ny fanesorana ny tompon'andraikitra teo anivony ity orinasa ity tao amin'ny fandaharana iray tamina fahitalavitra rahavavy hoe misy transparence ao, misy fomba fisainana, fomba fiasa tsara. Izaho manokana ny resaka tamin'ny fon'izay niaraka tany a Paris dia hoy izaho hoe le expérience anao nandritra ny 30 taona taty amin'ny fitantanana orinasa lehibe aty Eropa no angatahako za maministra ana mba hotraikefa ho ampiasaina eto Madagasikara. Zany hoe olona manama izy azy ny oleny dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa ahoana marina? Milaza mantsy ny ministra fa manana ny maizy azy ny taleny jirama teo aloha ary efa nambarany fa efa ny fampiresaka taminy tany Eropa. Tamin'io fandaharan'io anefa dia nanome lesona indray ity ministra ity fa tsy fanao ny fietsika izay nataony tamin'ny fanendrena olona ao anatin'ilay orinasa. Raha azavaina kokoa dia milaza izy fa tena servo io olona izay napitran'io. Avy eo izy nay no milaza fa tsy mafehy ny asany mba menatre. Hoy mantsy izy hoe aveko ny mandeha tsy ny tale jeneraly teo aloha ny fositra fa tsy vovahany le olana fa be da be mitrosa dia mbola tsy teny aminareo ihany koa hoe izy mifositra fa miteny aminareo hoe tsy vovahany olana. Raha tena zoina izany fanazavany ministra izany dia tokony hiala sy ametra-pialana tsy io tompon'andraikitra avokoa ireo mpitondra rehetra ireo. Tsy izao zava-misy izao fantrana sy fampotehany orinasam-panjakana izao mihitsy mantsy no nambara tamin'ny vahoaka malagasy tany anatin'ny fampelezan-kevitra. Izany hoe tsy nahavaha olana ity fitondrana ity. Ako zay ny famarotana sakabeloha amin'ny vahoaka ary tokony atsapatena ny mpitondra fa izy rehetra mihitsy no indray tsy mahomby fa mody mifanilika sy miala andraikitra fotsiny ka izay marefo seza sy marefo lamosiny no mora voatsoka. Ny fampotehan'ireo orinasa izay tantany ny fanjakana rehetra io toy ny Air Madagasikara, ny Kroma, ny Sirama sy ny maro hafa dia porofo mitohoka amin'ny tendany fa izy iray manontolo mihitsy no tsy kompetant amin'ny fitantanana ny firenena fa sa manao izay avoky ny posiny dia avy eo miala amin'ny toerany dia samy vita. Ho avelantsika ho viraviraina toy izao ihany ve ity firenena ity? Raha oviana ny vahoaka malagasy vao ifo amin'ny torimasony ka atsapatena fa potika tanteraka ity firenena ity fa ahoana marina? Ahoana marina?